Vatsim-pana etni Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Ry Andriamanitra resanaka fanahy masonao midera sy mankalaza me voninahitra anao zay no ny fitiavanao sy ny famindramponao ka vedina trapam-jena tratra izao marina izao indray ary dia ny fiadananao ny mba aminay tsirairay avy isa tokantrano sambaravarana ary ihany koa eo anivony izao fiangonanao izao sy ny firenena izay misy anay. Mankalaza anao sy mitsakanao zay ry Andriamanitra rehetra tompony tompo sady mpanjaka ny mpanjaka le velona masina manan-kiravana zareta Jesosy tomponay. Tsara ary mpanao tsara ianao ary dia mbola midina indray eto anivonay ankehitriny amin'ny toeram-potoana ity. Maneho ny voninahitra ao, ny famindramponao, ny fitiavanao tsy talany eo anivonay. Misaotra Jesosy noho izany dia mangataka aminao indrindra izay diovy amin'ny ranao saroby tompo mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra adeoka ilay fanamasina mahery mba hitoetra teny anatinay. Fa izay rehetra asany sy tanatsiro-maizina koa tsy hanan-keritra nampahefana amin'ny zanak'Andriamanitra roana mankany efa rehetrafo fahavalo efa resy fanjakana efa rava. Misaotra Jesosy. Misaotra ny fananao masina izay mitoetra teny anatinay. Miaso anivonay ary mampatsiahy mandrakariva ny teninao eo ambany eritry ny fahasoavanao. Dia mianaranao Jesosy avy any Nazareta no zony maniry mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Mbola amintsika mandrakariva ny fahasoavana ampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny bokin'ny Romanina toko 12 ny andininy voaloka hatramin'ny fahavalo ny tenin'Andriamanitra izay omeny tompo antsika amin'ity andro ity ry havana. Romanina toko 12 andininy voaloka hatramin'ny fahavalo vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenenareo ho fanatitra velona, masina, sitrik'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Ary izay manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Fa noho ny fahasoavana nomena dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavonavokevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina. Fa mihevera izay hono ny araka ny ohatra ny finoana izay nozakan'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany eo amin'ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Ary satria samy manana ny famezo-pahasoavana samy hafa isika, araka ny fahasoavana izay omenantsika, raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatra ny finoana. Raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka amin'ny fanompoana. Raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahasotoana. Izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Amen. Lefitra bandintsika araka izany dia ny hoe Atolory an'i Jesosy ny tenanao. Atolory an'i Jesosy ny tenanao. Mahaliana ny olombelona ara-boajanahary mihitsy ny mivavaka. Izay no mahatonga azy amorona karazam-pifavahana samihafa. Eto anefa Paoly dia mampilaza ny kristianina fa ny tena fanompoam-pifavahana na fanompoam-panahy tian'Andriamanitra ataontsika mpino kristianina dia ny fanoloran'ny tenantsika ho an'Andriamanitra. Inona ary no atao mba hanolorana ny tenantsika ho an'Andriamanitra na ho an'i Jesosy? Voalohany dia izao, mandray ilay famindrapon'Andriamanitra, ilay fiantran'Andriamanitra zany, ilay fony onenantsika, hoy ny teny frantsay compassion, onenantsika olombelona hatran'Andriamanitra mantsy. Isaky ny mijery antsika izy dia onena, feno fitiavana antsika. Mila raisintsika izay fitiavana izay, izay fo onena izay. Fa makaraka an'izay dia mitarika antsika handeha amin'ny fiainana feno fahamasinana sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Aseho amin'ny alalan'ny asa ny finoana. Izany hoe raha manana fony ianao dia tanterao zany.
amin'ny alalan'ny fanoloran-tena amin'ny asa rehetra izay omeny tompo antsika eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina izay omeny tompo antsika. Ary fahatelo dia izao, ny hoe fanatitra velona dia tahaka ny fanatitra terina teo amin'ny tempolo tany Jerosalema zany. Ny vatantsika mihitsy, io tenantsika io zany, no tiany ny Paoly apôstôly resahana amin'izany. Tsy avy hatrany dia ny fanahy sy ny saina sy ny fo fa ny vatana mihitsy. Io moa tsy dia heverin'ny olona fa tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary zareo Grika azy dia nilaza fa trano maizan'ny fanahy ny vatana. Eto nefa ny Tompo dia milaza amintsika fa io vatana io indrindra no tokony atolotra ho an'Andriamanitra voalohany, fa izany ny fanompoam-pivavahana ankasitrahany. Izao ny tsarovy ry havana, ho valiny nataon'Andriamanitra ho antsika dia lôjika araka ny tokony izy tokoa raha isika izay novonjen'Andriamanitra tamin'ny fahaverezana no manolo tena ho azy. Raha misy olona ve manisy soantsika eo amin'ny fiainana andavanandro dia inona no avalintsika azy? Ratsy ve? Tsy lôjika izany. Andriamanitra mihoatra noho izany. Andriamanitra manome ny sosiny tsara ho antsika. Navitra antsika tsy ho very amin'ny afo be, mametrika fiainana mandrakizay sy ny lanitra, dia rariny sitsiny raha atolontsika ho azy ny tsara dia izao tena antsika izao zany. Ry havana, ho vonatr'Andriamanitra izany. Ilay vonatr'Andriamanitra izay tiany eo amintsika no tiany mba hitoerantsika, tiany homentsika azy. Ary izany vonatr'Andriamanitra izany tokony ho vaindohan-draharaha mba hananantsika fiainam-pivavahana feno fahamasinana sy fanoloran-tena ho azy. Ho fiainana izay tena feno fahatanterana tokoa. Eny tokoa ny Tompo dia miantso antsika mba hiala amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Misy hery manotsika ny olona mihitsy mantsy mba hanaraka ny fomba fanaon'izao tontolo izao, mangeja azy anatin'izany lasitra izany amin'ny alalan'ny lafim-piainana maro samihafa. Fa inona mahatonga an'izany? Satana izay mangeja izao tontolo izao. Satana izay tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Mila tsika manolo tenan'Andriamanitra feno ary misaraka tanteraka amin'izao tontolo izao. Ary izany fisarana tanteraka amin'izao tontolo izao zany dia mila asiana tombo-kase amin'ny alalan'ilay fanoloran-tena amin'ny fanatitra velona ho an'Andriamanitra izao vatantsika izao zany. Mila mandany izao tontolo izao tokoa isika amin'ny fomba fanaon'ny olona ety amin'izao tontolo izao, izay ambany fanapahan'ny Satana tokoa. Mandrafy an'Andriamanitra mantsy izao tontolo izao. Ary izay olona tia izao tontolo izao dia mandrafy an'Andriamanitra. Voarakitra ny amin'ny Donne, ny amin'ny Jakoba dia mampatsiahy izany avokoa ry havana. Miorina eo amin'ny fahendren'ny olombelona sy ny soatoavina na ny système de valeur eo amin'ny ivon'izao tontolo izao zany. Ka raha olombelona fotsiny ihany, tsy an'Andriamanitra, dia mazava loatra fa Satana no ambadika izany. Ry havana, tsy avy amin'izao tontolo izao ny fanjakan'i Jesosy. Satria raha ohatra ka amin'izao tontolo izao ny fanjakan'i Jesosy dia niady izy rehefa tonga ilay mpanafika azy, ilay hitarika hamono azy tao amin'ny jardin Getsemane. Fa izao, satria tsy avy amin'izao tontolo izao ny fanjakan'i Jesosy dia nanaiky izy ny horaisin'ny olona dia ny olona mpanota hamono azy. Feno aizina, feno fitaka, feno fanangolena ny fanjakan'izao tontolo izao. Ary dia isin-daniny ihany koa nantsonitsika mba ho jiro manazava eo fovoan'izany aizina izany. Dia isika mpino. Ary dia miporosihan'ny soratra masina isika kristianina mba hanohitra ny fakapanahy, tsy handefitra na hanaiky anaraka ireo fomba maro izay sehon'ny fanaon'izao tontolo izao manodidina ny fiangonana, toy ny hoe fitiavan-karena, ny fiainana mifantoka amin'ny tena, ny fitsipika izay ikatsahana ny zavatra kendrena, ny fiainana mifantoka amin'izay mahaliana sy ny soatoavina maha-olona, ary ny tetika rehetra andrombahana fahefana, ary ny koa ny fialonana, ny fankalana, ny valifaty, ny falotona, ny fanerian-dratsy, ny fiteny maloto, ny fiainam-boly tsy araka an'Andriamanitra, ny lamodi-pitafiana izay tsy mamendrika sy misarika ny nofontsika, ary ny koa ny falotom-pitondran-tena rehetra, ny rongony, ny zava-pisotro mamimamo, ny naman-dratsy sy ireo zavatra izay tsy marina
mitovy amin'izany. Zany no etsony tompo antsika hisaraka tanteraka aminy. Ary dia rehefa tafasaraka amin'izany rehetra zany tsika dia manaiky nikambana fendry tanteraka amin'Andriamanitra, manaiky ny andolitra ny tenantsika ho azy. Atolory ariavana ny tena tsy hoan'Andriamanitra mba azotsika mahatsiaro isan'andro fa efa nividian'i Jesosy tamin'ny rano isika, tsy olon'onim-poana isika fa lafo vidy atian'Andriamanitra mba hitoetra anatin'izany fahamasinana izany, izany fahamarinana izany, anatin'izany fandorantena fendry tanteraka izany. Fa azontsika tsapaina tokoa sy hamarinina ary ambaramarina tokoa fa tsara sy mahateza tokoa izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ary ny sitrapony dia mitoetra mandrakariva. Hitantsika ao amin'ny Baiboly, hitantsika eo amin'ny toriteny izay ataony fampianarana izay voaraintsika isan'andro, ireo zavatra maro izay fantatsika fa tanteran'Andriamanitra eo amin'izany rehetra izany. Izany ny sitrapon'Andriamanitra. Koa dia rehefa noavaozana tokoa ny saintsika arak'izany, novainy tao amin'i Jesosy ny fiainantsika, dia aoka tsy hiverina intsony amin'ny fahalitoana, satria araka ny saotra masina tokoa dia ny amboany no miverina amin'ny alohany, ary ny kisoa izay efa voasasa sy voadio no miverina koa amin'ny fotaka izay ny alany. Tsy tahaka izany isika olombelona fa men'Andriamanitra fanahy. Tsy tahaka izany isika kristianina fa men'Andriamanitra ny fanamasina. Koa dia miorena tsara aza miova ary mahefabe amin'ny asan'ny tompo. Fa izany ny antsoina antsika ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ho vonany. Mareza mahatanjah, tsy miova Jesosy ho maro mandrakizay, tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay izy mandehana amin'ny fahaizana ny tompo, fa isika dia efa noraisan'Andriamanitra ho azy, ary dia natoy ny zavatra mitranga dia mandehana amin'ireo izay rehetra fanomeza ampahasoavana men'Andriamanitra antsika, ary izay rehetra asa sy talenta men'Andriamanitra antsika ahatonga antsika tena ho vonona mandrakariva natanteraka ny asany ho voninahitrinarany. Mareza ny tompo amintsika amin'ny herin'ny faherezany, tsy miova Jesosy, omaly anio ary mandrakizay. Ary dia izany hitoetra amintsika mandrakariva. Aoka hivavakantsika ry havana. Ry tompo Andriamanitra io misaotra sy mankasitraka anao tokoa zahay. Fa ianao dia Andriamanitra miantso anay amin'ny fanompoana, ho amin'ny fampianarana, ary ihany koa amin'ireo asa samihafa izay niantsonao Jesosy, mba hananatra ireo mpanompon'Andriamanitra izay miara-manompo, miara-matanteraka ny asa eo anivon'izao fiangonana izao, eo anivon'izao tontolo izao misy an'izao Jesosy malala. Ampianaro izay handeha amin'ny fahatsoram-po tokoa, handeha amin'ny fifaliana, satria efa namindranao fo ka tokony hamindra fo ihany koa. Ary dia ny fitiavana no fototra izany rehetra izany tompo malala. Jesosy malalo, mangataka sy miangavinao indrindra eraka nabe ny famindram-ponao amin'izay rehetra talenta nomenao mpanomponao tsara avy, ianao no hanafihery azony manompo anao eo amin'ny fiangonanao, eo amin'ny fiainana andavanandro, amin'izay rehetra mitoerana misy azy ka hijoro vavolombelona ho fahazavana zao tontolo fanasiny tany. Ianao Jesosy no hiasy ny fiainanao, fiainan'ireo mpanomponao tsara avy ireo ka hajoro vavolombelonao. Fiainao Andriamanitra tsy miova ho maro mandrakizay. Andriamanitra izay miany fiainana Tsipriany kanefa dia miantso anay mba hijoro vavolombelona tokoa Jesosy malalo. Miantso anay mba hanatanteraka ny asanao amin'ny lafim-peny rehetra. Indrindra ny famezam-pahasoavana ny fiangonanao mba ho tanterahana mpanomponao. Tsirairay avy izany, ka tsy handeha araka ny herin'ny saina sy ny herin'ny nofo, na handeha araka ny fihetsem-po, fa handeha kosa araka ny fitarihan'ny fainao masina irery ihany Jesosy. Dia ilay fainao masina izay miasa aminay, mitantana anay, mitanakavana amin'ny fahamarinanao. Mankasitraka anao tompo satria tsy mba mandeha irery aty ambony tany aty, fa ny antsoina kosa mba hanolo tena fendry tanteraka. Koa asantra tokoa ny tananay Jesosy mba ho fanoloran'ny tena fendry tanteraka ho anao, anio mipitso ary mandrakizay. Ary dia aoka ny mpanompoana tsara avokoa any an-tokantrano any, any amin'ny toerana izay misy azy eny, an-dalambe, any amin'ny asa aman-draharaha, any amin'ny fianarana, eny tompo an-tokantrano ao dia ianao no homba sy tantana azy tsirairay avy ka hatonga azy Jesosy, eny hatonga anay tsirairay avy hanolo tena fendry tanteraka ho anao. Fa izany no fanampom-pavahana tianao Jesosy, ary izany no hafatra manokana amin'ity andro ity. Dia tolotra ny tenanay ho fanatitra velona tokoa, ho fanampom-panahy fa izany no fankasitrahana ho anao. Ary dia ny sitraponao tokoa Jesosy mba hanjaka amin'ny fiainanay, ary dia hialy zahay amin'izao tontolo izao feno fitaka sy feno lainga, ary ny fanangolen'ny devoly,
ary dia aoko izay tompo Jesosy iaina amin'ny fitiavana, andeha amin'ny fitiavana sy mifaliana, amin'ny faripo ary ny famindram-po, dia ho voninahitra amin'ny fiainana manontolo aneo ampitsoro mandrakizay. Eny Jesosy, izany no fandirina sy fangatanay. Tonoina amin'ny lalana Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona masina manan-kely avy Nazareta, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Eny no niazana amin'ny voninahitra fa ny kosa ny fahasoavana Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny herina fampiraisana avy amin'ny mafana masina, koa mitany tokoa ny tompo dia miaro anay, mampirepiratra ny tavany amin'ny atody amindra fo aminay, manandratra ny tavany amin'ny an'ny tompo manome ny fiadana fendry tanteraka. Alleluia.